Alatsinainy Valmarsa taona folo sy roarivo ny Valmarsa andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy eran-tany ka ny fampahalalam-baovao hariva eto amin'ny televiziona malagasy dia miarahaba ny vehivavy malagasy rehetra tsy ankanavaka tratry ny fety tratry ny andro ny Valmarsa sady miarahabantsika rehetra koa izay manaraka ny vaovao izao hariva izao. Hibana be deabe amin'ity vaovaontsika ity ny fankalazana ny Valmarsa teto Antananarivo fa alohan'ny idirantsika amin'izay dia iresaka vetivety sika ny lafin'ny toetrandro tsikaritrytsika androany fa tamin'ny 2 tamin'ny 3 tolakandro teo somary hafahafa ny toetrandro teto Antananarivo nisy orambe ka araka ny vaovao nampitainy zareo mpamantatra ny toetrandro iny Ampasapito dia misy andian-drano matevina manalokaloka ny ranomasimbe indianina any amin'ny 510 kilometatra any atsimatsinanan'ny Toamasina no misy azy io ary mipakatra any amin'ny faritra Alaotra Mangoro any amin'ny faritra Atsinanana Vatsivavy Finandy Matsiatrabony hatrany atsimatsinanana Senosy sy any amin'ny faritra Anosy mbola hitohy ny orana mikija arahana tafio-drivotra indraindray any amin'ireo faritra ireo ato anatin'ny 2 na 3 andro eo. Noho izany dia iangaviana ny mponina amin'ireo faritra ireo mba hitandrina ny amin'ny mety ho fiakatry ny renirano na koa ny fiotsahan'ny tany. Ireo mpanjona any morontsiraka Atsinanana na avy eny Antalaha ka hatrany Taolagnaro zany hoe ny morontsiraka Atsinanana Madagasikara iray manontolo dia iangaviana mba hitandrina fa hahery dia hahery ny ranomasina any amin'ny tapany Atsinanan'i Madagasikara. Izay ny mikasika ny toetrandro fa idirantsika avy hatrany ny ako ny fankalazana ny Valmarsa teto Madagasikara. Vehivavy manapa-kevitra mandray anjara feno amin'ny fanovana tantaran'i Madagasikara io amin'ny ankapobeny no lohahevitra nanentanana ireo vehivavy tamin'ny fankalazana ny Valmarsa tamin'ity androany ity. Nosokafana matoa Mialy Rajoelina vadiny filohan'ny fahefanavy nitetezana hita tamin'ny pomba ofisialy izany androany teny amin'ny kianjan'ny Malakamy eny Antanimena tamin'ny tapakandro maraina teo. Mitondra ny vaovao mikasika izay Elisabeth Randrianzahana sy Armana Nespera. Fanimpoby vavahana iray sampinona ny tsofandran'ny vehivavy malagasy voalohany dia Ramatoa Mialy Rajoelina vadin'ny filohan'ny fitondrana avon'ny tetezamita sy ireo andrembavilanitra malagasy manerana ny nosy notarian'ny ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy Nadine Ramarsson nahitana ihany koa ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny gouvernement ary ireo vehivavy vadina ministra no nanomboana ny fotoanandroany. Zato taona amin'ity taon'ity hoy Ramatoa Mialy Rajoelina no nanamariana ny andro Valmarsa maneran-tany. Zato taona amin'ity taon'ity ny fanamariana ny andro Valmarsa androany koa miarabantsika rehetra ampifaliana na tratran'ny fitaovam-pakalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany. Heveko fa tombony lehibe ho antsika vehivavy ny fahafahantsika mifampirary soa amin'izao fotoan'izao. Firariany soa taratry ny fifangatsiavana sy ny fihavanana maha-malagasy ny tsy mifanadino amin'ny fotoana tahak'izao fa indrindra ny fivoaran'ny ravi-piarahamonina ka hisongadina amin'ny vehivavy. Sy ihany koa manokana ny lohahevitra entsika manamarika ity andro vehivavy ity dia ny hoe vehivavy manapa-kevitra mandray anjara feno amin'ny fanovana ny tantara Madagasikara. Na dia efa maro tsy tambo isaina azy ny vehivavy tompona andraikitra ambony sy ny songadina maneran-tany dia tsy azo hoditsihita fa amin'izao vaninandro izao dia mbola maro ihany koa anefa ny vehivavy mijaly sy mizaka ny tserany aina noho ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa eto amintsika sy any ivelany any. Maro ihany koa ny asa aman-kadiry efa ataontsika vehivavy. Firifiry moa ny vehivavy malagasy no mitana andraikitra ambony manerana ny nosy. Firifiry ny vehivavy no mivoaka maraina miasa tontolo andro ary miady mafy isan'andro anasoavana ny ankonany. Ary mbola ny vehivavy ihany koa no misala andraikitra sarotra nefa sarobity ankoatra ny fanabeazana ny ankizy sy ny fifaliany ao an-tokantrano
mikely anafatratra manatotosy izany andro manalina. Etsy ankilan'izay koa anefa ireo mitondra fahoriana no ny fahasarotany asa fitadiavana nefa mananteratra any ny andro mamiratra. Tsy vitan'izany fa isika vehivavy dia afaka mizaka ny mafy miseho eo amin'ny fiainana. Ao anatin'izany nefa dia afaka mitondra tambitamby sy ny torohevitra ihany koa ary manome sy manolotra izany amin'ny fo. Pofony herintsika vehivavy ny fanekensika miafy na mijaly mangina mihitsy azy misoa ho an'ny ankohonantsika. Manana tombo manokana isika vehivavy, manana fondreny, manana fo tsy fandeferana. Midika izany fa misy fahatsarana ao anatintsika tsirairay avy. Ilain'ny firenena izany fahatsarana izany ankehitriny, fahatsarana sy herin-tsaina ka ahafahantsika mitondra ny anjara-birentsika amin'ny fampandrosoana ny tontolo manodidina. Ny faniriako sy ny firarian-tsoa atolotra antsika vehivavy malagasy rehetra dia ny hoe ho anao izay mangirifiry dia ahita fiadanana, ho anao izay manana aretina dia ahita fahasalamana, ho anao izay voagetsa dia ahita ny fahafahana, ho anao izay mikorotan-tsaina dia ahita fahatoniana, ary ho anao izay manana fahakiviana dia ahita hery vaovao. Noho izany dia mampahiry antsika vehivavy rehetra manerana ny nosy tsy raviravitanana sy ilofo hatrany amin'ny asa sy adidy ataontsika tsirairay avy na ho an'ny ankohonana na ho an'ny mpiarabelona na ho an'ny firenena. Eny fa na dia sarotra azy izany fifanomezan-tanana sy fijoroana amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny vehivavy izany noho ny hazakazaka ny fiainana amin'ny andavanandro. Satria tsy vitany hoe manana fahavononana ifanampy sy anampy amin'ny manodidina isika fa manana fahendrena sy herin-tsaina ary fitiavana avy izany. Koa ezaka ataontsika anie ahatonga olombanina ny taranaka faramandimby. Oela velona ny vehivavy malagasy mirary soa indrindra samy hotain'Andriamanitra. Loha hevitra ny hoe vehivavy manapa-kevitra mandray anjara feno amin'ny fanovanan'ny tantaran'i Madagasikara. Nisy teto ny fampisehoanany mampiavaka ireo vehivavy avy amin'ny faritra 2020 narahina ihany koa fitsidiana ireo trano eva nampisehoana ny asa tanan'ireo vehivavy isamparitra. Izay ny ako ny fanokavana teny amin'ny kianjan'ny Malakama fa amin'ny tamin'ny tolakandro teo kosa dia nizara nofokena amin'ny tampihavanana tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina Ramatoa Mialy Rajoelina. Taorian'izay namelabelakevitra teny amin'ny Institut des Métiers de la Ville teny Tsimbazaza. Mbola vaovao tateriny Elisabeth Randrianzahana sy Armanana Espera. Fianakaviana sahirana miisa 9 avy amin'ny fokotanin'ireo firaisana 9 eto Antananarivo renivohitra no notoloran-Ramatoa Mialy Rajoelina nofokena amin'ny tampihavanana teto amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Vary, menaka, labozia, siramamy, savony no natolotra teto. Satra tompoko sady mafaly mahafinaritra fa isorana be dia be izay amin'ny zava-bitany izao momba antsika vehivavy. Sotra betsaka amin'ny fanomezana sy ny zavatra fa tena mahatsiaro ny vehivavy firenena amin'izao fotoana. Sotra betsaka fa tena faly be izay tamin'ny varomasy tamin'ny vehivavy ity. Sotra betsaka misy anafaly ny zavatra tena nafinaritra ny vadram-pirenena Mialy Rajoelina. Sotra betsaka indrindra ambo nasa izao fanampy izao e. Ny azo ny Institut des Métiers de la Ville teny Tsimbazaza avy eo ka Ramatoa Mialy Rajoelina no nanokatra tamin'ny pomba ofisialy